Makasika ny fiompiana ndray kosa ary dia nampafantatra ny politika entina piroboroboana ny CAP arena fiompiana ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana. Fiompiana mikendry ny tsena no apetraka raha ny nambaran'Andriamatoa Antely Maraparany tompon'andraikitra voalohany eo anivon'izany ministeran'ny fiompiana izany. Fiompiana mikendry tsena no politika apetraka ministeran'ny fiompiana hoy ny ministra Antely Maraparany androany. Hitodika kokoa amin'ny fiarah-miasa miaraka amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny ministera ao anatin'izany. Anisan'ny tsena misokatra ho an'i Madagasikara amin'ny famatsiana hena ho an'ny nosy atao anatin'ny Oseanina Indianina ao anatin'ny tetikasa Madagasikara sopotry ny Oseanina Indianina. Azo malagasy atao tsara, azo Madagasikara atao zay satria araka ny volazako teo manana an'le potentialité isan-karazantsika zany ahafahana mamokatra. Ny zavatra takina ao anatin'izay fotsiny dia tsy maintsy manao famokarana manaraka ny fenitra tadiavin'ny tsena ato anatin'ny faritsy ny ranomasina indianina isika zany amin'izay fotoana izay satria ato amin'ny faritry ranomasina indianina dia raha tsika malala fa misy ny nosy zay ao anatin'ny Union Européenne raha tsy tentsika raha afa-tsy Mayotte la Réunion reny ohatra zany dia mafimafy kokoa ny exigence ny nosy hafa toy ny Île Maurice sy Seychelles dia iarahantsika malala fa anatin'ny isan'ny firenena mampiasa ny teny anglisy reny fa mampiasa ny teny frantsay ihany koa fa manana ny exigence eo amin'ny resaka sanitaire zareo. Anisan'ny exigence zareo ny resaka traçabilité sy ny resaka norme sanitaire sy ny norme technique momba ny abattoir. Dia zay mahatonga anay ohatra hoe any Fort Dauphin no asina abattoir manaraka norme anankiray dia eritreretinay koa zany any Voemara eritreretina hoe tokony ho isy ihany koa Voemara na Diego tokony ho isy ihany koa abattoir anankiray manaraka norme mba ahafahana mamatsy an'izay marché régional izay fa ny abattoir asiatika eto reto tsisy mahafaka manondrana any amin'ny pays européen reo fa tsy maintsy makany amin'ny pays asiatika zany ny ahafahany zareo manondrana. Ny toeram-pamonoana omby sy kosoa 2.7 eto andrenivohitra sy ny manodidina dia tsy manara-penitra avokoa raha nitatitra natao ministeran'ny fiompiana. Amafisina ihany koa ny fanaraha-maso ny kalitao neny eo anivon'ny tsena anatiny. Raha nivokatry ny fitiliana natao ministeran'ny fiompiana dia 7.300 ny hena notiliana dia ahitana singa mampanahy amin'ny fahasalaman'ny mpihinana. Ny menace faharoa dia amin'ny lafin'ny fahasalamana. Ny fampidirana omby any ivelany koa na semence fotsiny aza eo makaty dia mety misy risque be da be fampidirana aretina eto amintsika. Izay mety handripaka ny bafanana kelyntsika eto Madagasikara. Entina namafisana ny fanarahana amin'ny fenitra amin'ny sehatry ny fiompiana dia napetraka eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana ny sampandrara misahana amin'ny fikolokoloana amin'ny biby fiompy na ny direction de bien-être animal. Nisongadiny indrindra ireo nandritra feonana tamin'ny mpanao gazety ny tanterahan'ny ministeran'ny fiompiana.